Viva 98.8. Azavy fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay ora toandro ka hatramin'ny ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena ao anatin'ny fandarana okazava tanteraka moa isika ary tondra taridalina famakafakana kely foy isika dia toy ny mahazatra hiantsehatra indray ianareo amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday rehefa avy eo ny zavatra resantsika dia mbola tia zavatra miseho izay atao hoe mampioroa ary mampiteny mona mihitsy indraindray satria zavatra efa mihoatra loatra ary tena tafahoatra ny zavatra misy aizaka isan'andro misy latsita eo ihany koa moa ny fifangaroan-javatra samihafa ny zavatra anankiray koa aoka mba tsisy ny fifanararotana hoe sahala amin'izany zao ny seho anankiray araka ny vaovao hita moa zany dia hoe niakatra fitsarana reny mpianakaviana anankiray nandao ny zanany tao tokantrano dia lasa nanao ny fiainany tany izy dia lasa alerte général ilay izy na teny anivon'ny mpitandro filaminana na teny anivon'ny fianakaviana kay lasa nisy filana hafa tiany atao tao anatin'ilay izy dia lasa nampisavovo zavatra betsaka ny fanararotan-javatra ohatra zany tsy mety satria ao anatin'ny toe-javatra manahirana tsika faharoa manarakaraka an'izay andrasany maro hoe inona marina ny mahatonga an'io zavatra mampiororo mampatahotra ny olona le izy manko tsy any amin'ny ankizy tsony fa hatramina lehibe sy ny sisa hiaran'ilay zavatra manahirana daholo dia mampametra-panontaniana hoe inona ny mahatonga an'izay eo indrindra ny hitaritako an'ilay resaka hoe mandeha ny resaka fa makafakana ny antsika hoe sorona misy manao sorona sy ny sisa raha toe-javatra ohatra zany dia raha tamin'ny andro taloha na tamin'ny andro tany alobe tany na tsy maninona raisina mihitsy ny hoe tamin'ny andro ny Mosesy ry Abrahama sy ny sisa dia efa fanaovana sorona zany zavatra goavana be voatokana ny toerana anaovana an'izany ary misy fanotronana ngeza be tena hitany rehetra ary azo lazaina hoe fanotronana ny fomba manetriketrika angany ilazana azy ary ny fanaovana sorona tamin'izany dia tsy olona mihitsy sa nisy olona tamin'izany re ondry biby zany hoe misy fomba zany nentina ka naresy lahatra ny olona ny fanaovana an'izany
mety hitenitsika hoe tamin'ny androny Abrahama ny zanaky Abrahama natao sorona sy ny sisa fa iny moa sarotsarotra satria sehatra maha kristianina iny ny tena tsy mpanompon'Andriamanitra hoe voaositra hoe pastera na mopera na sahala amin'izany fa raha ny tantara tao anatin'ny baiboly fotsiny dia azo resahana anankiray fotsiny dia ny hoe zanaky Abrahama ho atao sorona fa nisy ny tana mahirin'Andriamanitra nanakana an'izany satria sehatra anankiray hafa mihitsy ny sehony ny toe-javatra ohatran'izany. Zay ihany ny azoko ambara mahakasika an'izay, tsy afaka nitatra resaka akoatr'izay ny fanamporofona zany dia hoe misy le Andriamanitra ary mahery ary manana izy azy eo anatrehan'izay eritreritsika olombelona. Zay fotsiny ngamba ny azoko resahana mahakasika an'izay. Ny akoatran'izay tsy afaka hiresaka an'izay satria nahoana tsy olom-baositra ny tena kory sanatria hoe hiteniteny foana fa dia hoe tantara amin'ny maha-kristianina ny tena fotsiny ao anatin'izay. Fa ny zavatra tiana resahana anankiray dia hoe amin'izao fotoana misy ny resaka hoe atao sorona sy ny sisa dia seho amin'ny zavatra tena hoe ratsy ny sehon'le izy satria dia olombelona no alaina vonoina dia eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe mitombona ve zay dia hoe atao sorona zay, mitombona ve zay resaka zay zany ny fanontaniana ngeza be mipetraka ary tena misy ve zay. Fanontaniana petrako le izy tsy afaka ny anamarina fa ny zavatra seho ao anatin'le izy dia ny hoe ny azontsika raisina bambaray dia hoe misy tsy fandriampahalemana mahery vaika eto amin'ny tany sy ny firenetsika. Inona no mahatonga an'izay? Iza no manao an'izay? Raha amin'ny ady la politika fifanjevon-jesaka mibetsaka samy miampanga izay tiany ampangaina, samy mifanaratsy amin'izay tiany haratsiana, fitezana manao ahoana no misy eo anivon'le sehatra ara-politika eto Madagasikara. Fankahalana ny anina na fankahalana ny anina dia lasa mikree zavatra dia iza ny anjadian'le problème, le vahoaka, le olo-pirenena manahirana zany ny zavatra misy. Raha tonga koa zany ny fotoana anankiray tapitra ny fehim-potoana hitondran'ny fitondrana fanavaozana dia sanatria ohatr'izay foana ve le toetsaina entin'ny mpanao politika sasany entina andresen-dahatra ao anatin'ny tsy fitiavana sy ny fifankahalana. Zany izy daholo. Tsy disotsika tamin'ny famakavakana ny tenenana hoe mila amboarina amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara fa miverina ao anatin'le izy ny hoe inona ny mahatonga an'io resaka tsy fandriampahalemana zay tena mamoehatra tena tsorina fa aty amin'le olo-pirenena madinika rehetra no mianjady ny toe-javatra sy ny zavatra misy. Mifampinaonaona ny olona indraindray ary mifampiampanga eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy.
zao ny anina anareo zao ny anina zao ny anina anareo zao ny ohatran'izao sa avy amin'ny anina ny mahatonga an'io avy amin'izao lasa tsy mifantoka tsoa fa lasa toe-tsaina tsy haiko ny ilazana azy zany sisa amin'ny manjaka ao anatin'le izy misy fitondrana eto tadiavo re tompoko ampafantaro zay tsy manao hoe tsy mitady fataovy mafimafy kokoa ny fitadiavana an'izay ary ambety teniko teto ny hoe mpitandro ny filaminana no mitondra ny firenena miampy an'ireo mpiara-miasa aminy a ny zavatra tokony ho hitany voaloha dia hoe mandro fahalemana ny tany fa somary mifanohatra amin'izay ny zavatra misy izay mahatonga an'le fanontaniana hoe inona no mahatonga an'izany toe-javatra zany ny zavatra hita ny tena moa amin'ny mampanao gazety ny tena izy ty aloha tena mba ataoko fonoteny kely ny mpanao gazety rehetra dia samy mifantoka amin'ny asany daholo ary samy manao ny fikaroam-baovao arak'izay ho tratrany ataoko fonoteny kely ty ao anatin'ny asa fanaovana gazety tsy miresaka firehana mampatrika na eto amin'ny vivary miresaka tsy any miresaka hoe firehana hoe ny vivà dia tsy maintsy hoe momba ny mpitondra teo aloha resa tsy any ny fipetrany fa ny asan'ny mpanao gazety tompoko any dia misehatra amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra amin'ny fampitam-baovao zavatra tiako tenenina dia zao za tsy mandainga fa nisy fotoana faran'ny herinandro teo nandehanako Irenantananarivo sy manodidina amin'ny andro alina parain'ny andro fa tena misehatra tokoa aloha mpitandro ny filaminana any zavatra misy andraisahana ary ny zavatra marina na ny polisy na ny zandary isorana azy fanaraha-maso fisavana fiara makasitraka makatelina anareo satria ao anatin'le hoe mitady an'izay zavatra efa ny zavatra hoe tiana amafisina dia hoe amafiso ho mafimafy kokoa fa tena mijalitsika io koa raha ohatra mpitandro filaminana rery no ametrahana an'le izy tsy vitan'izy samy rero fa tsy maintsy mila manana vaovao avy aty amintsika izy mila mahafantatra izy zany hoe misy zany raha-miasa tokony raha miasa amin'izy ireo fa tsika koa aza dia malaina ny hoe anarany misy an'izao na misy an'izao zay koa aloha anankiray fa misy andraikitra tokony ho raisitsika amin'ny raha-miasa an'izy ireny fa ao anatin'ny fanadiadiana dia izy ihany izy zareo malala araky ny traikefananany ny hoe manome vaovao mariny ty olo ty na manome vaovao tsy mariny na mety mamandrika an'izy ireo ihany koa zany izy daholo zany hoe mila miara-miasa zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa za tsy mandainga hoe nisy fotoana zany nandehandehanana mijery na mantatra misy moa amin'izy ireo mba mahafantatra ny tena dia fampiarabeny fa tena isorana aloha hoe ao anatin'izay hoe tena manao ny asany zareo fa tsy fantatra hoe mila ny problème koa manko dia amin'izao fotoana matahotra ny olona nampy zany koa ny olana satria efa mafy loatra le zavatra miseho
fa mila mitady ny fomba rehetra zany eo anatin'ny fiarah-miasa ahafantarana n'izany toe-javatra zay misy sy mampiororo tsy mampandry fahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena zany ka io no andrasan'ny olona hoe inona ny zava-misy iza ny manao azy avaiza ny sorsa mampisy an'io zavatra io ny zavatra misy anie am'izao mpiainao jaina de zao tsy mandangy aho andeha mpanao vakansy any ankizy matahotra ny fiainana koa sarotra tsy andanina ianao ndray tonga any am'le toerana matahotra koa ny any ndraindray misy reny ry zareo vany any sao de mba hangalatra olona tiana lasa mifampatahotra daholo tena mampalahelo ny zavatra miseho tsy mifampatokontsony le olona zany daholo ny zavatra miseho mampalahelo ny mandroantsika ary mafy miainao anatin'ny tebiteby orooro tahotra ka ozy iza hoe tadiavandreo manalina tompoko ny vahaolana za tsy manao hoe tsy mitady nareo fa mety mbola misy tsy ampy aho to de mila fiarah-miasa io ny andro masom-pokon'olona io asa sy ny zavatra rehetra mety zay tokony ifandray anabe vo hitadiavana an'izay resaka fandriam-pahaleman'izay amin'ny fiarah-miasa ny mpitandro ny filaminana ny kara-panondro eto mandeha alina ara ohatra ka tsy misy zavatra tao aza mirenireny amin'ny andro alilany fandana mody aza mandany fotoana amin'ny zavatra tsy tokony ho izy fandana mody afatra le mpitandro filaminana mihitsy zay fa ny zavatra miseho anatin'ny segondra tsy eritreretina miteraka zavatra manahirana be da be ka ny zavatra hitako any resako velom-pisaorana ireo mpitandro filaminana polisy zandary amin'ny alina fiarah-miaramila mivezivezeny ao anatin'izay fa tadiavo aingana lina ny olona lala vaovao hoe inona ny mahatonga an'io inona ny zava-misy aiza ny fohibe ny manao an'io zavatra io zany ny andrasan'ny olona zay ny andrasana de averiko foana hoe tsy manda fiarah-miasa ny olo-pirenena ao anatin'ny andraikitra tokony ho raisina na eny anivo ny fokotany sy ny fiarahamonina ao anatin'izay hoe samy tianana fandriam-pahalemana milamina ny rehetra ny zavatra anankiray farany dia ny vaovao ngezabe teny Alasoa Mbodrazaka somary nanaitra ny olona ihany ty resaka fahatapahan-jiro ty resaka fahatapahan-jiro anisan'ny takin'ny mpitolona tamin'izany zay nitondrantsika azy hoe mpitolona tamin'izany andray ny fahefana nanala mpitondra teo aloha fa zao ny tsarofy raha ny fitaovana dia anisan'ny efa betsaka ny napetraka ny fitondrana teo aloha ary voaporofo zany fa ny teo amin'ny fandrindrana ny asa no ataontsika hoe asa manao ahoana fa fifanjy-finjavatra ve sa inona ny zava-misy fa tao anatin'ny jirimatiny no nisy an'ilay fanafiana goavana be teny Mbodrazaka teny Lasoa teny
tapaka ny jiro ny andehan-jolahy tonga tambasy zany zany problème mangeza be mihitsy de hoe fifanjofinjavatra ve sa inona ny zava-misy ao anatin'le izy ao anatim-bola anatiny niteraka problème be oa le zavatra miseho ao anatin'ny resaka tsy fandripahalemana ka eo amin'le resaka jiro mba nisy ny fitaovana napetraka efa vonona ny fandrindrana ny asa no zava-dehibe mila vahaolana aingana ihany koa satria io ny lokalokana tamin'izany ny hoe jiro sy rano donc zany nanantena ny olona hoe mitranga zay zavatra zay de mba hivaha ny olan'izay de ny zavatra mba eritreretin'ny saina ao anatin'le izy de zay aloha mba vahaolana maharitra ny jerena fa tsy vahaolana vetivety hoe sanatry ny vava hoe jiro mandeha ray volana na roa volana fa maty herintaona fantsina ny hoentsika zay manko zao ny zavatra misy am'izao hoe mandeha kely de mijana de miverina indray de minaonaona ny olona de sisisa jirama ao aloha vidina jiro tsisy fiovana tsisy hoe tapaka tam'izao de mba marqué ao iny rehefa aveo hoe tapaka tam'izao de mba miena le jirama miena le vidina jiro sy rano fa facture foana vao mainka ary mitombo de zay ny zavatra tena mahalasa sainan'ny olona ao anatin'le izy jereo le vahaolana tadiavy le vahaolana fa zany no nantenain'ny olona ao anatin'le izy anjarany tsirairay moa za tsy teny hoe fanavaozana tokoa ve sa fahavoazana fa de mpanara-maso ny vahoaka malagasy araka ny fitenitsika azy eto mafantatra ary zay foana ho averiko hoe reo olo-pirenena tsy manana ndraikitra eo anivon'ny fitantanana sy ny fitondrana sy ny sisy ireo de taradio fa betsaka koa ny olona manam-pahalalana sy manam-pahaizana ao afaka mijery sy mamantatra ny zavatra misy ka tsy ho voafehanao izy tsy hiteny mitondra ny heviny hoe zao mahatonga an'io na izao mifanopa ihany ny tsy azo atao sy ny tsy manao tsinitsin'olona zay ny tsy mety zavatra tsy moramora ny no mitondra an'io firenena zay nga manotary-dalana kely nentina tamintsika ry mpiaino ajaina fa de malalaka moa mifaneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday ento am-panajana toy ny mahazatra azadiny no miteny ny anaranao sy ny toerana misy anao ao anatin'izay de fefehezo ihany ao anatin'ny mba fotoana fohifohy mifaneho-kevitra etitsika mba ahafahan'ny hafa miditra za tsy teny hoe 2 minitra 3 minitra tsony fa de mba hakinina amintsika rehetra indray mitondra an'izay faneho-kevitra ao anatin'ny fifampifehezana mety araka ny tokony ho izay akafainy kely atsika de omena ny larana de afaka mandroso avy atrantsika ao anatin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday malalaka hoy aho nara-politika sosialy toekarena trangam-piarahamonina malalaka amin'ny faneho-kevitra etitsika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay 034 07 009 88 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo no larana hidirantsika ry mpiaino ajaina andrasana ary ny antso avy amintsika tompoko miraba tompoko 034 07 009 88
032 91 901 20. Ao anaty mifaneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday isika eto mifandarana okazava. Andrasana ary ny antso avy amintsika mitondra an'izay faneho-kevitra izay. Miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Miraba namana tenena mafimafy eny tompoko. Miraba ampieny ihany koa. Misy radia etsapeta. Isaka fanaova gazety ny teneniko voalohany. Rehefa ny mpanao gazety voatoatoana amin'ny asany dia mazava ho azy fa voatoatoana aloha fahazahoan'ny olom-pirenena vaovao. Voatoatoana ihany koa demokrasia. Ny atao mahatokana ny tena izany dia zao misy mpanao gazety apetoana tany amin'ny brigady tany fiadanana noho ny asa nataony. Manao ny asany iray ny mpanao gazety dia ilay misy fitondrana fa mampiroro. Raha ohatra izany ianao hoe firondrata sifra le olona very ohatra dia mamoaka an'iny ilay mpanao gazety. Izy tokony avoaka hono fa mampiroro. Iny fanjakana atao zany asenina lizy mba atao vidimapody zalava mampiroro vahoaka io. Iny mpanao gazety tompoko no manena ny fa tandro filaminana. Zaranareo ary ny misy mpanao gazety manome vaovaonareo mba ahafahanareo manao an'ilay asa. Aza atao an'izany ilay mpanao gazety fa mandary vokitikitiky amin'ny fahazahoana vaovao. Izahay amin'ny radio, amin'ny télé, amin'ny gazety. Ireo ihany no vaovao enonay satria ireo no azonay antoka fa vao marina izay vao avoaka ny mpanao gazety. Izahay tsy metehitra amina Facebook ny vaovao. Ka ny fanjakana lasa any amin'ny tsy voavoto ny manaitain, dia any amin'ny tsy voadona ny maratra. Fa maninona mora ireo mpanelitra ao Facebook ireo izany ny andiana. Tsy ilay mpanao gazety manao ny asany. Ao amin'ny Facebook misy manao, misy manendrikendrik'olona hoe ihany ireny hoe, ihany ireny hoe. Ren'olona ireny izany no tokony apetoan'ny fanjakana, karaha marina ny zavatra teneniny dia omeo prime. Fa raha lainga kosa ny zavatra teneniny dia neo azy amin'ny prison. Izany koa ny amin'iny nakaty an'ilay fivavahana teny amin'ny 13 mai. Io rehefa mifinoana tiarahana asa zava-poana. Zasy ny teny tsy ilaina ny fivavahana fa tena ilaina ny fivavahana. Fa raha ny marika isika misesisesy ilay fivavahana ho an'ny firenena fa mbola zao ihany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny antony. Manam-porofoko hoe finoana arahan'asa zany sy vao manday. Io ne raha ohatra fa hoe finoana fotsiny hoe raha isy koa ohatra ilay drone nanaraka anao mon colonel. Raha ohatra ka finoana fotsiny nataonao amin'ny anaran'ny Jesosy dia nilatsaka ilay drone fa mbola nitisiky nareo. Dikan'izany dia zao hoe mila finoana ilaina fa miaraka aminy miasa. Io na ho finoanao ty andro daholo ary eraka ho fokotany rehefa tsita ny vokatra tapaitana natao mitandro filaminana dia neo ihany ny ary manao nezaka mitandro filaminana fa ny anany fisarana manao ny atao dia mbola tsisy diany ihany koa. Zay no mahatonga an'ilay fisaram-bahoaka reny satria fisarana ny tena mila kolokolo be. Amin'ilay dondresaka mandry zao dia miteny ilay radio sonatra Antoine hoe any amin'ny fitarana ho izy ny tokony hitondrana mpiandry PDP. Za aloha miombon-kevitra amin'izay zavatra izay satria tsy hita man'izay tena marina ny fitarana. Aiza zany zao sanatria tsy mamofo tamandry aiza ilay zana fampirofo fa hivoaka tsy ela ny raharambo malaza. Ahoana mahakasika an'ilay karana 120. Aiza ho aiza ilay tototra tany teny amin'ny bypass. Fa io misy zavatra mila maina ny vahoaka. Misy zavatra tadiavinao takomanao dia atao daholo io hoan'io. Raha ohatra zany tena izy fanjakana manodidina dia fikarana aloha ny ramboarina fa anjara ny vahoaka mandinika fimeritera. Aiza ho aiza ihany koa zao ilay fitaovan-drom-pirenena. Sao dia sanatria mivavaka ho takominareo fotsiny ihany fa tompona andraikitra nareo. Dia amaranako azy ilaina ny fivavahana mon colonel fa arahana azy. Hatreto aloha refesiny jiolahy nareo variana fotsiny tan'ilay mampitandrina dia refesiny jiolahy ny herinareo. Ohatra tompoko. Isaotra betsaka ianao anatin'ny faneho-kevitra raisitsika rehefa misy ny antso manaraka. Tompoko. Miraba tompoko. Salama, na ividiona va dia tsy lazaina mbojanaka. Eny tompoko.
raisiko mihitsy le fanazavanao teo monsieur Mampatrika miaraba Christian aloha dia miarabanao dia izao le izy tena mivalala misy miplaza mahay mpanana roatra koa misy eo amin'le fandriampahalemana raha voresaka izay nyresaka dia mazava azy voalaza ao zany mpitandro filaminana ary isika vahoaka matetika zany dia isika vahoaka da sibatra ao anatin'io fa hiditra kely amin'le mpitandro filaminana amin'ny maso mijery tsotra amin'ny maso citoyen dia izao zavatra hitako voalaza foana amin'ny aina aman-drery fa vita mpitandro filaminana tsy ampy fitaovana mpitandro filaminana izay zany mahatonga an'ilay fandriampahalemana atao hoe ohatrany hoe mibanaka za nefa mahita fa izao ny mpibaiko no betsaka no ny baikona raha mandingy tsika maro be ny manambona azy eto Madagasikara ary raha resaka fotsiny sekoly ambony akademia militaire dia tsy haiko isaky ny 4 taona ireo mamoaka ofisier foana izao zany ny zava-misy raha ohatra ka ataoko kady tsotsotra ofisier 10 mety mibaiko soldat anankitelo dikan'izay misy ofisier tsisy asa zany fa mijanona fotony any am'birao reny nefa andoavan'ny vahoaka karama zany hoe misy olona tsy miasa zany fa mandray karama fotsiny tiako atongavana zany dia zao lazaina fa tsy ampy ny olona eny atrehatra ary tena marina zany tsy ampy ihany koa ny fitaovana dia hozahako hoe maninona raha ohatra ka mba ampy kely aloha fahamoahana manam-boninahitra fa mifandraisana soldat ny tokony atao betsaka dia amin'izay masahana tsara ny fandriampahalemana eran'ny Madagasikara zao manko le izy ny fitaovana lazaina tsy ampy tsy hain'ny fanjakana koa no mametraka hoe inona ny fitaovana ilaina fa tanky indray ny tonga tanky moa zany ataontsika iny na ny gazoal andefasana an'le tanky aza nge mbola blema be izy ny ankizy zay dia ahoana moa zany no anaovana an'izay raha ohatra ka tena olona ny tena problema manaova recrutement olona be da be betsaka zao tsika refesin'ny ny totakely refesin'ny mpanao tsy fanjariana eo ihany koa lay délestage tena marina ny teninao teo zay ty akaiky ny fahatarasora misy anay tapaka tena tamin'ny hoe teo amin'ny valivaly teo ngamana lavaly latsaka teo zay jiro zay ary naharitra le izy ary aty aminay karazana zone rouge ihany koa aty za zany zao mahita hoe rehefa avy nangala jaja tany amin'ny ville indray reo mpanao toa herisetra reo hidina aty ambanivohitra aty amin'ny périphérie Antananarivo hitaitaina an'izay koa zany zay aty ka za zany dia tehiteny aho hoe ry solom-bava-bahoaka ohatrany 10 hevitra ihany koa nareo jirama mamaikamaika anareo amin'ilay marina fa hoe marary ny olona ny jirama amin'ny ankety parlementaire fa ny tena marary ny olona raha tena solom-bava-bahoaka ianareo dia ny fandriampahalemana maninona tsy io natao ankety parlementaire inona ny tena olana eo amin'ny tandro filaminana tsy ahafahany misahana ny asany iza ny tena maniraka an'io zany ny tokony ataonareo tokony fantarinareo izay no andrasan'ny vahoaka aminareo fa nareo ohatra ny lasa mandany andro lasa ohatra ny vorivory fahatany dia ohatra ny tonga saina ihany ny olona hoe solom-bava-bahoaka marina ve nareo ary tena mahasolo-vavanay marina fa ny zavatra marary anay ara tsy fantatrareo akory hoany mpitondra koa tokony mahay mieno aza atao ambiletra tsony le fanendrenany se fokotany zao nareo mbola fokon'olona mila andro masom-pokon'olona ahoana moa no aneken'olona hoe anao andro masom-pokon'olona nefa se fokotany ara tendrenareo aloha zay ifidy dia toteny olona io rehefa avy eo zay ngely izy zay mampisavorivory atika tirenareo ohatra ny volo-jaza fotsiny l'izy nefa ny zavatra apetraka reo tsy mifanaraka amin'ny eritseritsy le fokon'olona nefa le fokon'olona asianareo manao andro masom-pokon'olona dikan'izay aloha zay ifidy ary tsy mandany voly zany fa adrony roa dia vitanay zany raha ohatra ka ataonay dia mitsangana ho azy ny andro masom-pokon'olona ka hozahako hoe mpitondra mahaiza mieno ry solom-bava-bahoaka mahaiza tsara nareo malala ny zavatra marary anay fa lasa ohatrany hoe atao hoe vahoaka tsisy ty azy zay fa za aloha tsy dia tena te hivoy anay sa tsy mankasitraka anena le hoe ny fitsaram-bahoaka misy namana zay manko avy any Akazomanga zay dia hoe raha tratram-body ombony dia hoe avy lasantsy télébiton zao raha miditra amin'izany ianao zoko be misy fanjakana eto aloha ny fanjakana ia isaorana betsaka ianao mety lany fahana koa izy isaorana betsaka ianao dia makasitraka atao anatin'izay fitsaram-bahoaka aloha tsy ao anatin'ny lalàna tandremo tsara fa tena
tsy de mety ny fitsaram-bahoaka voararan'ny lalàna eto amintsika zany fa Allô. ie eny tompoko miraba tompoko Patrika. tenena mafimafy an Rabanao Patrika. eny tompoko Atiko isoraka ihany amin'izao zava-mampalahelo miseho amin'ny firenena tsy mety mijanona izao moa fa vao maika tena migrafy sy mampalahelo sy tena mahota mihitsy ary mamenatra eran-tany fa tsy hoe Madagasikara rehetra. Tena nahita an'ireny fatin'olona reny a. Fatin'olona tena ohatran'ireny. Mamono koa ary ianao mamono vorona mbola vavaka mangataka hoe andataka raha amin'ireny. Maika andataka an'ilay ain'olona. Dia ilay olona ny karamaina namena volananao io na ohatrina dia tsy mba mitena mandiny tena dia mba mieritseritra hoe ahoana moa miloko ny olona mitovy raha amiko, olombelona mitovy amiko. Ahoana ny eritseritra, ahoana ny amin'ny ankonako ny vady aman-janako, ny fianakaviako. Ohatra ny tsy mety na inona karamaina ohatriny ianao ilay olona tena naniraka fantatra hoe ohatrany hoe ianona. Efa tsy loatra ohatran'ireny tenen'olona hoe aseho io ohatran'ireny ilay tany ambositra ireny hoe ireo sary nizefatra mianadamianaka namono an'ilay laritra dia nireo ny anaran'ireo fahaza-pelipenina hoe vahizy lankesy ny karazany zao dia gasy nonanitra votany zany tokony ho atao zay zay ny tena afapon'olona fa tena manao tsarana marina sy tsara fa tsy natao hoe atonona fotsiny hoe zao nefa tsy tonona fa hoe misy zao tsara iny aloha sy tsikiresaka tsy momba ny fitsarana fa nasin'Andriamanitra iny eny resaka momba n'izany araky ny tenin'ilay olona tamin'ny tamin'ny fahitandavitra tamin'ny resaka hoe raha tena mahay miasa mihitsy izy a tsara dia tena hoe ataovy misy tsara misy hoe tsarainareo ka misy sapoto amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ataonareo ao dia hoe marina fa hoe tokony hoe ny ao ny tena diovina sy na mpiandry a tena nofa tena tsisy na kely na lehibe na le ao anatin'ny hoe hoe fitaminisy tsara tena ao anatin'ny mpanao kolokolo daholo reo fa le madinika mampalahelo voagadragadra fotsiny nefa tsy nanao fa le olona tena nanao a tsy valolobola dia vita koa ny amin'ity le amin'ilay fivavahana teo iny a dia tena mialatsiny aloha raha nada mampatika raha miten'ity zavatra ity fangamba ny samy mahita daholo tia rehetrarehetra nandrimy tondrany Andrimatofolo Andry Rajoelina samy nanomboka tamin'ny petezamita tsy mbola nahita anazy mihitsy ny tsika angamba mba hoe lahako ainy izy tena hita hoe tena hiadana be izy eo mitondrana fa fatatrina fa mialatsina amin'ny fitenenako ity fa za zao vao mitena satria gaga tamin'ny zoma raha nahita an'izy mianakavy tsy akanavaka hoe hitako masika teo a ny abotabota sy ny abotabota araky ny tenin'olona ny zareo e tena hita hoe olona milamitaina tsy mba manany eritreritra tsy mba misy ninina amin'ireo zava-misy amin'ny fireneny ity fa dia fantatry hoe boky an'ilay sakafo sa boky an'ilay vola miadana mipetraka amin'ilay sezam-boninahitra fa ilay vahoaka madinika tena mampalahelo ka ny mahatonga ana amin'ny teny Andrimatofolo ve nandritry ny tondrany teo Andrimatofolo Andry Rajoelina tamin'ny petezamita ka hatramin'iny elany iny mba nisy nahita anazy hoe tsika rehetrarehetra iny eny fa tena botrabotra fenofeno ny tareny ny feno ny tibiny fa reny ny olona tena atao hoe miasa mafy miasa saina tsy matory andro manalina eritreritra mandinika ahoana nitondrako ny vahoakako sy ny fireneko ity inona ny tokony ampandrosoana inona ny tokony maromaro firaisana mba tsy tsy mitizalian'ny olona mbola mametsy sakafo eritseroa sy ny rehetrarehetra manao trano eritseroa inona enjena kamba mafantatra fa mialatsina fa satria tena nahita hoe rahatram'izao ara izy a amba ataoko zao zany ma vao mety milamindamina hoe efa tsy dia miasa saina loatra aloha amin'ny aty fa nana malahelo izy zao inona metraka ny fampaherezina ho an'ny olona tratin'ny vonateo reny a mafinaritra mbola mandray ny anjarany izy fa nisy zao a tsy mieritreritra ny hoe tamin'izany ary ny fireneko any a dia ahoana zahoako volandray zao afa azo ainana ohatran'izao fa ny tiako tenena mitoko bandiny tena nareo ry mpitondra isany tsy akanavaka tononoko anarana hoe izanizaniza fa le ray aman-dreny ara-panahy fa faranako amin'ny tiniteniko le ray aman-dreny ara-panahy a dia miteny tamin'ilay radio tsy miankina mbola verimbery foana ary na ny
Paparay masina ary mbola mamerina fa miara-miasa ny mpitondra fanjakana sy ny kristianina dia asivy jesuita ao anatin'ny fitondrana io amin'izay dia milamina dia mandoto tsara firenena io fa raha mbola ohatran'izao no atao dia io fitondrana vilamboto, fitondrana vetabeta, fitondrana fitiavatena, fitondrana fitiavam-bola, fakapanahy sy ny voninahitra ka tsy tanteraka mihitsy no fa zareo samy zareo ihany no tena fa nisodina akondro fa tsy rehefa nge le andrimatoa anankiray le malaza be fitonoana anarana hoe mahazaina be izy fanaovana propagande iny aminy satria manatena mbola hoidy ihany no eo fa manedy ihany ny tokotany hoe tsy maintsy izao satria hoe tsy maintsy lasa tiaka io an'Andriamanitra izy tompo izy tompo-bahoaka izy tompo-pirenena fa mbola be koe sao tapatendeo anareo sao disy fanantenana eo mitapaka lalandra fa mandiny tena dia mieritsereta repitondra isana tena tia ny firenena ka tena mitsinjo vahoaka dia mitamatavy fa natyriny arana ny hanina hoany izy inona ny mba heritreritra reo nefa reo tony dia reo ny apotrapotra reo zay mba hereza dolo toko rehefa lava be ny tena so nabetsaka ianao anatin'izay voneho-kevitra zay raisitsika ny antso manaraka mirava tompoko eny tompoko eny tompoko toetran'le budget zany ho ny hoan'ny mpitandro ny filamina na ny gendarme na ny police dia mihoatra ny valopolo isan-jato karama fotsiny dia le budget de fonctionnement zany faran'izay tsy dia inona moa zany nataon'ireo dia hoe vola zany lanitsaramandreo fotsiny eo izy ny azy zany mieritreritra an'le filaran'zareo hoe problème be mahazo atsika te fa tamin'ny efa mataona amin'ny maro zao zany zareo vao malala hoe satroka ira raha ty nefa tamin'izy teo amin'ny fanoherana zao dia zao ohatrany hoe ahita vahaolana zao dia zao dia izy raha hoe raisina ohatrany amin'ny fitsaboana dia ohatrany hoe ny mpitondra teo aloha zany efa ohatrana hoe navita hatramin'ny scanner ny analyse rehetra ny bilaray manontolo efa nahitany hoe chirurgien efa nahitany anestésiste efa nahitany le mpitsabo zany efa miandro ny fanafody hoentina avy any amin'ny pharmacie seza dia atao ampiny opération ary zareo zao vao manao enquête parlementaire amin'le rama zany hoe vao hanomboka hitady dokotera ianao zany neny teo aloha efa miandro ohatrany hoe miandro ny fanafody hoentina avy any amin'ny pharmacie fa vonona ny rehetrarehetra zay nataoko hoe tsy aleo zay miandro efa namin'ny fotoana le mpitondra teo aloha heritaona ohatra zao izy efa vita zareo zao vao mikorapaka hoe ahoana sy ahoana io ary ny fasany problème sasany efa hita ny vahaolana ohatra hoe ny embouteillage zany efa hita amin'ny ampahany efa ny flyover nao efa hita amin'ny mpamatsy volo io ny téléphérique efa hoe misy linina anankitelo nanankiray vita dia efa mikoritany zareo io ny efa hita ny vahaolana ohatrany hoe narisaritra amin'ny vary efa naika vary hybride efa nipatsatany nanao anazy io tany apaty-jazaka rehefa naika tena mety miara zotra amin'ny hybride io ny fofifava anampiakarina famatsiana volo karoana masom-bolo izy zany manao ny heritaona naneotra ny faravadeta dia tsy nanafatra varotra ka amin'izany ara nikajy hoe miakatra volanitra amin'ny tatsamambony vary zao tsy mitotona amban'izany taux de croissance tamin'ity taona ity tokony hoe tsy misy dolona 7% zany efa 5% zao lasa nidina 3% ndraiky izay nataoko hoe tsy vorona hitondra fa eo vao mitady vahaolana neny olona hoa neny olona hoe raha nahandry n'le fanafody avy any amin'ny pharmacie dia efa vita ny raha zay fa misaotra ndrindra tompoko so nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko raisitsika rehefa misy ny antso manaraka 034 07 009 88 na 032 91 901 20 Allô miraba tompoko miraba namanao Patrick tenena mafimafy any miraba namanao Patrick eny tompoko raha François Fartitas miraba ny technicienne miraba ny mpiatrehatra na eto an-toerana na ny velany miaino ny radio viva fandarana Okazava
mais ny radio piva Madagasikara fandarana Kazava misaotra ny fitenenana. Ny tiako ambara voalohany dia eto amin'ity le hoe fitaonam-pirenena tena fasivonandro ngamba tsy hoe raha ho tonga ve zao anisa andro anisa volana dia ho ray volana zao ny an'izay hoe fitaonam-pirenena ohatra mbola tsy tonga ihany ny ambato vevoka ozy le fitenena. Le ny tiako tenenina hoe ahoana moa zany FFKM no mena vola iny zao fitondràna fanavozana zao vola dia avy eo taorian'izay dia ohatra nangingina le fitaonam-do pirenena tena ohatra mibaraingo aminay vahoaka ihany FFKM tonga fivavahana aloha dia ireo zay rariny sitina ny fahamarinana ho an'ny vahoaka fa aza barina amin'ny lalao amin'ny fitondrana toy izao nareo fitondrana fanavozana nefa toa fahavoazana ho amin'ny vahoaka raha izao ny zava-misy eto amin'ny resaka iny ty fidianana zay zany eo amin'ny resaka hoe fitaonam-do pirenena raha ohatra nay vahoaka manina moa sira tonga dia fifidianana anao toa tsy asiny amin'ny fitaonam-do pirenena tonga dia alefa fifidianana rehefa tsy manahirana le fitaonam-do pirenena dia rehefa tonga dia fifidianana zay tsisy akanavaka na izy fieritreretana hoe makatso makarosy ny sisa fa resaka nde do pirenena makatso hoe hoe samy manana zany dolo mpitondra eto tanàna eto Madagasikara na ny mena velany samy manana zany daholo. Andriamantora Valomana zao raisiko ohatra fotsiny dia manana ny zo pirenena Afrika Atsimo izy zany eniko vadiny Andriamantoa Siteny zay koa Andriamantoa Siteny dia mety manana ny zo pirenena frantsay dia ny mpitondra amin'izao fotoana moa mbola ohatra mibaraingy ihany manana ny sahona fa zala moa rehefa eo izy dia dia azonao oferana amin'izany ary zany koa tsy masakany rehefa nananao ny zo pirenena mamalagasy anao afaka misafana ny zo pirenena vahiny ianao na iny io na zo pirenena Rusiana na zo pirenena Alemana io na zo pirenena Amerikana io akoatra mamalagasy ianao ary manananao ny zo tanteraka izota amin'ny fifidianana rehetrarehetra mihitsiny fa aza hoe anao mpinavala ho asy eto tomina makatso makaroa fa rehefa ohatra araka ny tenin'ny tanora efa tsy laninareo Andriamantoa anjoko velona amin'ny atao hoe tonga fifidianana dia aloha samy ny hoe adiny ombala mpianakao izy dia aloha zay mahery ombana ary zay tsy mahery zay tsy anankio moa tsy tokony asiana hoe tomana na hoe fanaovana antoizay na ohatra izany fa dia amin'ny manaraka an'izay manarina fa dia aloha zay lataka eo na izy ilataka eo amin'ny fifidianana dia aoka mba raisitsika vahoaka raisinareo mpitondra hoe famia mambrotaka ary lataka eo dia fitsaka Andriamanitra tanteraka eo amin'le resaka le hoe iny ty le hoe mpangaladazy mpangalatsolona le nalaza be manko iny ary tamin'ny herinandro iny zao dia ohatra tena taty aminay taty dia nisy santsina tôbily fanjakana plaque rose dia inona le vitrafime reny telo bokona be anankitelo ndray eo amin'ny volant dia ny anankiroa zany mitady kila tiana tena noho zany dia le hoe sisenda mandalo tampoka eo anatinatiky ninona ny lalana iny dia tonga dia fanjaky misy tokoa tamin'izay eto amin'ny toerana misy misy le tamboboribory zay dia mety nanana kely eo dia mivoaka ary amin'ny atao hoe route numéro 1 amin'ny hoe andava-biby zay dia miala le tamboboribory dia eo misy olona mpanao trano sisisy ao ambady tao zany variana manao trano tao le ohatrany hoe orinasa kely zany manao trano tao dia le tomobile vitre fumée zany fatao ambony tao efa nijery amin'izay andato hoe ankizy vavy dia tia tanàna anay zany andio ho any ary amin'le hoe manana kataka sy ny sisa ary amin'le fivarotana manana kataka sy ny sisa ary afaky Ambodamanga ary dia efa le ankiray zany le rola zany efa sitina le kala hoe ndeo anatin'le tomobile ny antso vondeo fitra tampoka le tery amin'ny trano tonga dia navelany tampoka fa dia tena nitoroatoan'le mpanao trano sy ny sisa tamin'ny banga brique sy ny vaky zany fa mahave moa le trafiny dia tsy anako dia nitokana andosy le bokona be ankitelo saika-nao dia napinina amin'le fangalaran'olona zay zao no ohatra anankiray nisy tena zava-nisy zany tety aminay tety amparitra ambato ny rahavasy izany zao no ohatra amin'izany an'izany dia mahagaga baraingo aminay tôbily fanjakana plaque rouge baraingo aminay zany tompoko saota tompoko saorana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka rehefa misy miaraba tompoko ambonina lehibe tokoa ny fampiresahana aminao mampatraiky 335 ty saotra bebe tamin'ny fanadihadiana izay nataonao tsika nge ao anatin'ny zava mametrapetraka fijery mahitsy tsy mila mandeha gauche droite fa itsika dia mahitsy fijery
ao anatin'ny zavatra hitantanandrareo ny firenena amin'izao fotoana izao no ahafahantsika mijery mahitsy. Io le jiro sy rano apetraka avaty amin'ny 335 fa vezivezy eo zay ary mahita hoe ho an'ny sasany lasainy fa mety le izy fa gaga zay rehefa tonga any amin'ny renivohitra dia mitantara ny fianakaviana hoe zao ny mahazo anay amin'ny jiro ohatr'izao ny misy ny rano ohatr'izao io tsy resahana paketriny tamin'ny variana tamin'le resaky le filoham-pirenena. Inona mahasamy hafa n'le nataon'le filoha teo aloha le filohan'ny toananay raha nilaza fa hijery ny jiro ambo manam-bola ozy ary metrapetraka ka tsy ala raha tsy mandeha tsara io kanjo raha iny saritaka be ny tao tsika mihitsy anisan'ny resaka zany eto viva fa hoe 9 ny syndicat ao mpamelona ao mpamona ao mpanapaka ao mpamelona ohatry zany ny zavatra nisy tao efa fantatra sam'izay maro minisitra napetrapetraka tao ngamba fantatra ro tsara zany ao ren'le hoe misy fampangotsara dia manapaka jiro petrahan'ny vorona dia tapaka ny jiro ao reny directeur sy ministre natory teny andekaleka mihitsy nakako to réponse dia matory amin'ny tany tapitra nataon'ny filoham-pirenena daholo ny ala olana fametrahana ny jiro andeha gagy ianao amin'izao fotoana izao fa na le filoha amin'izao fotoana izao ara ny teny fa raha mbola manao tsinotsinona ny fandehanany jiro nareo ho avy amin'ny angady sy ny arina inona mahasamy hafa n'le filoham-pirenena sy izy amin'izao fotoana izao dia nataon'le filoha nataony amin'izao fotoana izao dia miandrotsika hoe manaiky an'le baiko avy any amin'ny ve zany reo le olona ny teneniny hoe ahitanareo fandray tanana ary ho hitanareo ny ampiasaiko an'le izy aminareo. Ny zavatra tena resana dia tsotra izay tsy manao anareo hoe mety le ataonareo na tsy mety fa zavatra andrasanay fotsiny dia tsotra tsy mety ozy nareo le nataonay misaotra anareo zahay fa miandry an'le mety ataonareo zahay zay no andrasanay. Aloha zavatara ndresaka tsy mety ozy nareo le nataonay hiditry nareo dia miandry zay le ataonareo zay zany le andrasana. Faharoa manoloana an'le 5 volana amin'izao raha izay ny kotiny mitondran'le fitondrana amin'izao fotoana izao misaotra anareo fatao anatin'ny 5 volana io tompoko ny tantara nisy zavatra ohatra mahavariana rehefa mba manao fanadihadiana nareo ka mamakafaka tena marina ny dalaka ihany zay mahita hoe ozy lehibe amin'ny varira mbola tsy mitovy ny fomba fitretena ny zava-misy manoloana nreto bataina sy tsitreto sy ny tany aminay hoe tapaka ny lohany firy manontany anareo tokoa zay firy marina ny varira tapato dia firy ny tsita dia firy ny hito fa ny Antananarivo efa renareo hoe 250 ohatry zany angambany nisy niainga tamin'ny sifra firy efa tonga any 250 firy nefa any amin'ny tribunaly firy nefa any tsifa firy niny fa variratra amin'izao dia mbola manontany hoe mbola tsy apetraka mahazava tsara ozy mifanadihadiana mikasika an'le izy hoe inona ny atao amin'le lohana varira dia inona le zavatra ampiasaina aminy fa ny zavatra fantatra aloha hatreto dia hoe anankiray nefa hita dia lasa ny tsefa inga asa Sri Lanka ohatra zany tsy hita mihitsy le tena fantatra hoe marina fa tsy anankiray nge ny olana varira rehefa any angamba raha ohatra ka milaza an'izay tsy anjara ny tena moa miresaka an'izany eto fa ozy izy hoe manakorotana fa ry varira nefa milaza hoe zao ny isanay ohatran'izao ka zavatra petraka tsotra tena miangavy anareo zahay alaminy tompoko le firenena fa miandro zay zay fandaminanareo an'le firenena ahafahanay miatrika fifidianana zany mamaky anay zao hiatrika fifidianana inona ny ataonay ao anaty fifidianana izay tompoko tsy ao anatin'izany hoe mpanakorotana mpamon'olona na mpaninona fa mba niandry ary zay le fitoko vapahany ohatra mbagaga zay fa ngamba raha teo Mahamasina tao tsika firapafiry Mahamasina teo nataremy collégium firapafiry ny collégium teo fa ohatra ny gaga zay ary zay ny hevitra fa hidiny eo atseta daholo ny zenizeta fa hoe ampiseho démonstration hoe reto zay fa tao tsy misy zenizeta nylaza hoe inona marina ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny zavatra petraka dia tsotra aminay ianareo le mitondra miangavy anareo tompoko zay foana mokony anay le lazainy alaminy tompoko le fandriampahalemana alaminy tompoko le fikonan-tom-pirenena alaminy tompoko le fiainam-pirenena ahafahana miatrika fifidianana amin'ny taona ho avy tsotra indrindra mamy mame voninahitra manaraka indray saorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa a raisitsika ny antso manaraka rehefa misy miraba tompoko tenena mafimafy iny tompoko iny tompoko
miarabanareo rehetrarehetra aloha efa elaela ihany zay tsy mitenenana izay ankehitriny dia iverina hiteny indray izy ity moa lasa mahasambo be satria zao tonga ny fidiran'ny mpianatra aloha zany efa tsy te hiresaka tony amin'ny mpialatr'olona ity fa ny problème teraka le izy no tonga be ho teneniko eto hoe eritreretan'ireo mpitondra reo ny zanako zao ny zanako manokana tokana afaka BBC seconde tokony hianatra eny amin'ny Bodratrimo eny amin'ny lycée mba elana amin'ilay collage ny fiainana ty efa tsy hitantsony izay ilazana azy fa inona ozy izy nareo ro mampitatsika sy nareo anviva sy ry mpitondra tsy afaka ny apetitra an-janako any aho satria matahotra ny ain-janako satria hivoaka ny trano zany ny zanako dia hiaina mitebiteby a dia mandra-piravan'ilay zaza zany dia tsy ho hijanona ato an-tranoko be ny foko ka miangavy anareo mihitsy zany ataovy izay hitanareo anazy ny zavatra tena mampalahelo manko dia izao tsoketaina ilay mpitondra teo aloha izay milamina tsara any amin'ny nisy azy any rehefa nyroana sy naongana teto mampalahelo anay zany satria izao a teo izy nitondra teo raha hiaro ny fitondrany izy dia tamin'ireny fotoana ireny izy nefa nanangatra dia misy raha mansia be teto fa izahay zany ohatra mivadibadony nefa ny tena mampalahelo anay izao a na ny fidiran'ny mpianatra ary mba izaho aiza ny fitondova amin'ny fanjakana eritrereto hoe ny droit vao vita le BBC sy ny vali ny seconde dia tonga dia eny hoe dia tsy maintsy mandoa an'ilay droit fa raha vao tsy vidy izay a dia tsy tafiditra eny za manokana aloha mbola nandinika satria ny atokana fa ho an'le sahirana ny za mba ahoana fitondra tena miangavy hoe tompoko aza belany andro amin'ity fitiavan-tseza ty na redidité sy ny mpitondra reo fa mba reheretra izahay vahoaka madinika ianareo mitady tiavinay ka taiza nefa zany le tokony hitiavanay ianareo zay zany ny zavatra mbangatako tsy manandresaka olazaina betsaka ako a fa efa miasika eritreretinareo tsara vaty balance eo laka misy eo a mividy alena sasaky mifefany ianao a dia rehefa anao vato kely ny atao manaraka an'ilay 50 grammes za tena tafateny mihitsy hoe zao ve dia tsika samitsika ihany hoe aiza ho aiza zany ny contrôleur an'izany impiry ny tarainana teto zany noho izany efa tsy miheno anay nareo fa tsy njoro kosa nefa fa ireo vahoaka reo nitadavinareo anoana anareo dia atraiza zany le tokony anoananay anareo ka hitiavanay anareo tsy anoserana politaka n'le président teo aloha makasitraka tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso raha efa misy a allo miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko naina ty andafamamy tenena mafimafy kely naina naina andafamamy eny tompoko mitenena mafimafy a za zany tsotra ny teniko hoe manana ny olona toanany zao ny olona tsirairay avy na fantatra hoe toanany ary ny ary toanany ary fa aza dia manona mpitolo asa manoatra mpitolo fa ireo mahita ny zava-misy tompo ny sasany ohatrany efa toapo ny sasany reto azy ngamba tsy haiko to fa ireo mahita ny zava-misy tosa tompo so nabetsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 032 91 901 20 ireo no larana hidirantsika eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko miaraba tompoko dia misaotra nanomeanay ny fitenenana raha zavitrananja maroantsetra ny mba hakako fanehoan-kevitra eto a dia mikasika rehetra olona milaza fa hoe tsisy zavatra vita ny fitondrana teo aloha tsisy zavatra vita ny président Andry Rajoelina iza sa milaza ny faritra 4 eto Madagasikara iza no sa milaza ny le 6 ex-province teo aloha sa milaza fa manangan-tanana amin'Andriamanitra fa tsisy zavatra vita tao amin'ny région nisy azy na tamin'ny faritany nisy azy teo aloha ny filohan'ny Rajoelina na dia takany
angofo kely fotsiny azy hoe tsisy zavatra vita izy masamby ziriziry manangantanana amin'Andriamanitra. Ianareo zay milaza fa tsisy zavatra vita tany amin'ny région misy anareo. Ohatra amin'izany région ny Sofia, Pau Andriamatoa Lilson. Miaraka tamin'ny Andry Rajoelina dia midokadoka rehefa mahavita zavatra ny président Andry Rajoelina to amin'ny région nisy azy. Ankehitriny izy dia mahagaga fa izy indrindra ny manaratsy any Andry Rajoelina. Sa milaza venao mon général fa saka manangatany amin'Andriamanitra fa tsisy zavatra vita ny Andry Rajoelina to amin'ny région nandidianao. Sa manangatangana venareo vokany anarevoaka ny Sofia fa tegna tsisy zavatra vita mihitsy Andry Rajoelina to amin'ny région misy anareo Sofia to. Takan'izany koa iry Nicolas Hainbetroka, iry député Siteny any Tuliara. Sa manangatangana venareo fa tamin'ny région misy anareo tsisy zavatra vita ny Andry Rajoelina. Sa manangatangana ve nivoaka ny Betroka, nivoaka ny Tuliara fa tsisy zavatra vita ny Andry Rajoelina tamin'iny. Le Grand Sud rehetra ve sa manangatangana fa tsisy zavatra vita ny Andry Rajoelina tamin'ireny. Mba makaoran'Andriamanitra ihany. Fa na inona ny fanaratsia ataonareo tsy mahafaka ny fitiavany ny vahoaka malagasy ny Andry Rajoelina, ny lengalenga rehetra ataonareo, ny fandotona rehetra ataonareo, ny tsy fitiavana rehetra ataonareo. Tsy mahafaka ny fitiavany vahoaka malagasy ny Andry Rajoelina zany. Fa arakaraka ny anaovanareo anio vao maika tsy tiany vahoaka anareo. Arakaraka ny ratsianareo ny Andry Rajoelina vao maika mangidolotra amin'ny vahoaka anareo. Misy ore fa fanavozana ny entinao ataovy zany tapaka avy any aminao le izy mety ilany fahany izy mbola afaka mamerina ianao raha misy tianao resahana eny tompoko isaorana aloha ianao tao anatin'izay fa niokevitra zay rehefa misy ny antso manaraka raisitsika 034 07 009 88 032 91 901 20 eny tompoko raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko Michel Vesti Ambilbe. Miraba tompoko Mbola tsy mazantara. Aiza moa la Rosene Z am'izao fa akory. Efa ao ianao fa mitenena rehefa. Ke aiza moa la Rosene Z oza. Tira lombolombon'ny resaka délestage sy ny rano ane ny fandefalemana am'izao mitsangana am'izay koa baka nareo. Fa tsy mety manavakavaka izao nareo mangina. Ka tsy mety ny andreny nanano izy atsitsy nanapoana azy aly. Fa nareo efa zao amin'ny toerana eo. Responsabilité nareo zay zavatra miseho rehetra firenena eto na amin'inona na amin'inona. Zany hoe gouverner c'est prévoir. Zany nareo misy nareo tsy naniaky tao. Gouverner c'est prévoir zany nareo. Tournareo koa zay gouverner c'est prévoir. Ohatranareo zany inona zavatra miseho fa raisina nefitra nareo fa najanga mandrora misy laha koa nareo zany zay amin'ny fividianana io miomana nareo zay pour ny Andradrela misy rata amin'ny lista fividianana dia tsy ho eo fa matanjaka hoe firongony zany. Ok. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Lazatsika ny antso manaraka rehefa misy 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20 antso telo sisa no raisitsika antso anankitelo dia tondra ny famitianantsika dia famakafakarana kely. Miraba tompoko. Miraba anao tompoko. Miraba tompoko. Miraba mampatrika dia miraba ihany koa ny technicien mba ny hevitra kely fa elaela tokoa izy tsy nanao hevitra pirenena. Izy amody avaiza azafady. Izy amody avaiza azafady. Izy amody avaiza azafady. Monsieur Dinave Ambomaga kely ihany hevitra kely. Eny tompoko. Rehefa dinihana ny rahapirenena ankehitriny dia hita mihitsy hoe tsy mahavaolana le mpitondra fanjakana sy ny ekipan'ny Ray Manontolo. Nanao koa tsy mahavaolana tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny rahapirenena fandriampahalemana tsy misy ny délestage mbola manjaka
indrindrindrindra ny famitahana olona hoe andeha ny fionan-drom-pirenena malaky ty ny androany Ambatondrevohitra. Raha milaza azo kristianina ny eny mpitondra dia milaza ny fahamarinany, tsy hoe mitsara ny maha-kristianina fa raha mendrika ny kolonel Mikael dia manao piagy fa tsy mitondra firenena. Zay mahasoa ny vahoaka, zay mahasoa azy amitona ny vahoaka ho amin'ny fahamarinana sy ho amin'ny fandriampahalemana. Mitodika manokana amin'ilay flyover. Izy monina be flyover tsy tetikasa lehibe onosy zato izay amany fitohanana maro izay mbola tetikasa n'Andriamantoa tamin'izany fotoana. Fa tsy hoe hitatetany mitondra amin'izao fotoana indray hoe izy indray no anisan'ny iretareta voalohany hoe vitana io. Nanao zany le filoha teo aloha matoa mandeha daholo ireo tetikasa rehetrarehetra ireo. Tokony nametra-pialana zany ny filohan'ny ireo mpanolotsaina dimy ireo satria tsy mahita n'ininy miaramila na prime ministre miaramila. Ny tondra fanjakana mpiandry. Inona zany ny zavatra tsy tokony ho vitan'izany fa ny zavatra fanafodiny dia fametra-pialana ireo eo omeo an'izay manamboninaahitra ambony indrindra hitondra nyity fireneny ity io anatanteraka hatramin'ny farany ny fifidianana. Eo an'ny Petra Kotiniaina tsy ampianarin'ny Petra Kotiniaina politika ny vahoaka malagasy. Fa izy moa Petra Kotiniaina no hanao fanadihadiana mahakasika ny JIRAMA. Ny olona nikala mavony aza tsy voavahany amin'ny resaka jiro. Ny azy zany dia tsotra fotsiny hoe miandry ny mpitondra fanjakana tena avitan'ny vahoaka malagasy izahay izay tena tsy afenina fa fomba ny filoha teo aloha ary mbola manatena. Fa raha ianareo hanova fanavozana zao na tenaina dia any an-davaka mipetry misaotra tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka antso roa zany sisa no raisina. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Miraba nareo mivivaha. Allô? Maheno tompoko, maheno anao tompoko. Mba tetsindrano. Miraba nareo mivivaha daholo tompoko. Eny tompoko. Ny mpiainy rehetrarehetra manerana Madagasikara. Zao aloha dia zavatra hitanay amin'izao dia tena fahavoazana mihitsy ho an'ny firenena. Aiza zany izay mizety amin'izao dia miala tsiny manonona anaran'olona le Clémence sy le Bavaha. Satria ireo nahatonga amin'ny problème ohatr'izao. Mba mandana ianareo namana Mampatrika any Ambohijoky any mba jereo kely lycée ny lycée anaran'ny zanakay ihany dia ohatran'ny Tsantsovaly. Satria nahoana tia daholo ny fitondra tao aminay nandritra amin'ny firy taona. Ny lalana ilaiala ny nisinay. Eto izay dia mahatsiaro foana ny olona nanao tsara anay dia Andriamatoa Andry Rajoelina sy PM. Satria izy no nahavita ny lalana anakany aminay tany Ambohijoky. Na iza hitokana an'io na iza hitokana an'io dia tsisy nanao an'io teo. Enina amby 50 taona zao raha ty Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Saotra betsaka président isaoranay ianao nanao an'io lalana io ho anay satria zao dia 15 minutes dia tonga anay tanety kely Ambohijoky. Enkane ny nataonao tsy ho raraka ny tamosin'isy fa izahay dia mbola tianao ary anohananao hatramin'ny farany. Mangataka za ho an'ny TCV firongo ny rehetrarehetra atambary ny hery aza mety zokozokin'ny olona ohatrany nataon'ny olona tamin'ny fifidianana député taty amin'ny faritra 6e hoe vidiana 75,000 ny karapanondron'olona amin'ny 20 alina ary izay zao dia anisan'izany. Fa atambary ny herintsika firongony, atambary ny fitiavana ny lehibe indrindra izay no fanevanetiny filoham-pirenena Rajoelina dia aza misy miala dia ho hitantsika eo ny farany fa ary soa ny fifidianana rehefa FKM dia eo tsika mahita izy. Izay fa misaotra betsaka Mampatrika. So nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso manaraka 034 iny tompoko. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Allô? Mividina kely Mampatrika azafady indrindra. Eny to? Ny zavatra tiako tenenina teo dia hoe mametra-panontaniana ankehitriny hoe sao dia mba anaovana ombay mitady ny secrétaire national ny atoko
sao dia mba hanaovana ombay mitady ny secrétaire national ny TGVT oloha Herirasoa Maromaka satria ny zavatra tena mahagaga dia zao izy tamin'ny fotoanandro no nalala hoe amin'ny roa taona ako hiala tsy ho mpitarika antsony na toko TGV ohatrany hoe nalala volana aloha amin'ny biby dia sao dia ireny mihitsy ny tena foloha amin'ny mpamadika izay ihany. Ya isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Ndrasantsika ny antso ray farany sa mbola mavita antso roa eny iray fohifohy ho an'ny mpaneo hevitra eo moa zany dia 034 07 eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko miraba anareo mivao eny tompoko raha zava ty avarazany eny tompoko dia zavatra misy eny amin'izao fotoana zao ny ataony dalampotony reo matomy trenina daholo ny zavatra rehetra dia isy teny ary efa nisy ny teny hoe roa taona aveo dia avitany reo zavatra alasitra ka za tena miteny anareo izy prolongation déclaré zalary eo raha ela indrindra farany taona za tena miteny anareo zany mba hinanan'ireo fa ny any dia zao ohatsy raha mpitondramay misy ane zany varomora zany teto mataony nga président Rajoelina nakaiza reny zany zao hoe aza memena zavatra ohatran'ireny hono ny olona aza zatra memena foana nefa zalahy mahita vola mena fokotany na any amin'ny tany misy anazy any isako mifokotany mena zao mena zao mena zao ty fandipalemana ty zavatra tsotra raha olona mahay mijery firy nisan'ny gendarme eto Madagasikara firy nisan'ny polisy eto Madagasikara firy nisan'ny miaramila eto Madagasikara firy nisan'ny fokotany eto Madagasikara atao tsitelotelo dolo ray miaramila ray gendarme ray polisy ray isako mifokotany raha olona mahay sy tena ijery sady manana renseignement hoe maka olona manisan'olona ao anatin'ny fokotany zany zavatra zany rangaty lihinanany zara foana ny ataony tena zany teniko zany tadity mbola tena monsieur mamy fa prolongation tadavon'ireo hoe tsy tratrale anina ka zao makasy makeo ary senio alors ranga io za tena mba amonda le fivorina mihitsy fa rehefa tonga am'le fikanao dokeny eny tsy iny seni tokony asy eto tompo fa raha vany io ala olona tena mixte misy tena anany aso olona fa tena ametraka ny tifitrindrany ty amin'io trindrana avy eo io seny io zay ny ametrany zalany fa sao dia mieritseritra ny seny eny re tsara any fa tsy mijanony anareo fa sao dia misy fotana reto hoe nareo ny ametraka ny olona eo ametraka zay tianareo miala daholo aloha olona neto raha mipetraka eo zay aloha zany fa dia zay raha zata mahagaga eny fa ny palemana fidorana miaramila ve mipitolosa dia zao ve ny zavatra miseho eto Madagasikara raha zany zalahy tena mientra misy fa dia laoko miala tena marina mavy ao koa zarale hoe GNZ le GNZ ane dia zao karazana eny tamin'ny radio zany se hoe GNZ dia mba nianatra any koa ny olona an'olona dia vorovory taona alakely tao isao marina angafo kely ny olona ny taona alakely nametaka ny fitsindrano io tsy Madagasikara nge nametaka an'io isika jirotsy rano hoe nametrana zay mission teo azahoaza nefa zao le jirotsy rano misy jirotsy rano be zao mandeha tsaka enay ity zao ohatran'ireny le interrupteur reo milaza reny fiana kely roa minitra dia miverina kely roa minitra izy tapaka tsy dia mahagaga fa le izy miverina tena mahakamo raha gaty izy mahakaleo be raha zary zalahy miala fa tena mba malala menatolona azy any député nabatona zaka le komeme lava tam'ireny renyreny le hoe makiro ianao ve tsy mbo nisy vitanao koa tany abatona zaka zany vitan-draha velona inona zatra be dia be vitan-draha velona tany aiza anao zao mba mitenena koa raha atamo sotra sorana betsaka ianao mahazo tezitra fa tsy manota sorana betsaka ianao tao anatin'izay faneho-kevitra zay sorantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra rehetra nentitsika tamin'ny finday izay ry-pianao jaina allo mieritreritra iny avy ambo manam-bola le naty ny akely fotony any teneko zavatra tena mahagaga dia tena zareo avalaza hoe manana pirofy izy amin'le alazaza sy ny tany io dia mahagaga maninona raha teo hita vahoaka le izy fa tsy afenitenina fotsiny le mariny le vahoaka efa matahotra daholo ny amin'ny taranany na ny tenany amin'ny mpamono olona sy ny tariny dia tokony ariary le izy mba hitan'olona hoe reto le mpamono olona zay fa makasitraka mampatrika
ia isorany ianao efa tapitra moa fa mbola tafiditra ianao to zay ny antso raisitsika hitondra ny fampitinana ary tsika akafankely vetivety zay no ataontsika hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy mamantatra ny zavatra misy mitondra ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay ny fampitinana hoentina dia misy azo raisina tsara ny faneho-kevitra teo zao no hoe iza no samy laza fa misy faritra maro voatonontonona teo hoe na distrika voatonontonona hoe tany amin'ny faritra zao tany amin'ny faritra zao a hoe tsy nisy asa nataon'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina zao a ny tena tsarain'ny olona eo amin'ny firenena anankiray na tsy ataontsika hoe teny hoe firenena zany fa ndao ataontsika hoe ao tokantrano angamba ny aingakaingana rehefa ao tokantrano ianao loloha sy ny ankizy sy mivady aman-janaka dia raha miditra ianao avy any dia mahita dia tanina hoe nisy nanadio ty trano ty nisy nanasa ny vilia nisy nandrehatra ny afo nisy nahandro sakafo tato zay le asa dia ohatran'izay koa le amin'ny firenena ny takin'ny olona dia zay asa hoe misy asa natao ve azo ny jerena ny tsapaitanana ny fantarina ary iza ny nanao azy esoro le tsy fitiavana fa manekeny marina zay fotsiny fa ianao na anakona ny marina na ametraka tsy fitiavana le asa natao efa eo ary efa hitan'ny maso azo tsapaitanana fa mifanohizana azy ny zava-dehibe tsisy mandany fanohizana azy mihitsy ane ka io le fitenenina hoe tsisy zava-bita sy ny sisy io aloha aloha mandinika tsara vao miteneny zany za de miteny aloha mandinika tsara vao miteneny zany izay toe-javatra zay manko a anisa mitarika ny sain'ny olona ny manana fanantenana ny hoe amin'ny olona anankiray hoe tena ho tafita le Madagasikara tena ho tafavoaka le Madagasikara mbola tsy miresaka ady la politika ady la politika nge problème ny nanalan'ny sasany ny mpitondra teo aloha oka zava ny resaka ady la politika ary ny problème nefa dia zao betsaka ny olona niara-ny asa tamin'izany fotoana zany lasa adversaire tonga amin'ny toe-javatra ohatry fa le asa nataony any atsika ny resaka manirana amin'ny Madagasikara hatramin'izao ary mbola be da be ny zavatra tsy voatokany fa toizany le fitondrana amin'izao fotoana amin'ny fitokanana fa i moa ambetiteniko foana hoe bon ny tena mahafinaritra ary maheno hoe efa nataon'ny fitondrana teo aloha fa dia toizana dia zao tokanan'izao zay dia ampy zay fantatry ny olona foana io fa ianao raha mamorona langage be da be ao anatin'io dia ianao ihany no very ao anatin'le izy za dia miteny fa fantatry ny olona hoe io namboarina Andriamatoa filoha teo aloha Andry Rajoelina toizandry zareo reny fitaovana tamin'izao ohatran'izao daholo tonga amin'ny fotoana ampiasana azy aza miteniny hoe fa maninona ny tsy ampiasaina tamin'izany anjaranao ary mampiasa azy dia ampiasao dia ataovy mandeha tsara fefa betsaka amin'ny fotoana donc zany rehetrarehetra zany dia anaporofoana ngeza be fa hoe za tsy hainao hoe zato isan-jato ny fahamarinana fa ny apahany maromaro kosa dia hoe voatatana araka ny tokony izy ny fampitaovana entina hiasa
ny fanaovana fotodrafitrasa hita maso sy azo tsapaitanana ary ny fampiasana azy amin'ny fotoana zay tokony ampiasana azy de manohy fa fantatry ny olona foana iny izay ny nasamihafa n'le mpitondra teo aloha amin'ny mpitondra sasany satria voapetrapetraka daholo na tany amin'ny faritra na distrika hoe reto daholo ny zavatra misy de ireo daholo ny voatsangana ireo daholo ny zao tokanty ohatra za mba isorako an'le mpitondra teo aloha de hoe tsy nametraka valifaty politika na sala am'zany fa nametraka ny fahendrena hoe bon tonga amin'ny fotoana ohatran'ireny de tsy ampikotana an'le firenena de alao ny nanana fahendrena satria raha amin'ireny tokoa ane misy ny fanoherana hoe ifampijinja fahefana eo loloha mety sahirantsika fifandonana fa kosa nametraka an'le hoe fanantenana ka raha ohatra ka hoe ny olona moa zany rehefa mitonga an'izay hoe raha mbola misy mifarany tsy foana ny fanantenako nanantenany hoe fanohizana zavatra hafa no hita moa indraindray de somary mampiteny reny mahatonga ny olona mitondra faneho-kevitra ohatr'ireny fa kosa alao ny marina ihany alao ny marina ihany fa ngatsika nahita an'ireny téléphérique reny raha tsy fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina fanarenany train urbain sy ny karazana fanamboarana donc zany na ny fitantanam-bola satria reny misy resaka famatsim-bola ana dao ka raha vo amin'ireny koa misy famatsim-bola tonga kanefa sanatria mivava vahodinkodina voasazy tsika fa manina l'izy ny afaka tohizana donc zany mizotra araky ny tokony ho izy le fampiasana an'le vola tao anatiny le asa tao zany fitaratra tokony anarana zany hoe rehefa tia ny asa tao amin'io de io de mijery manaraka eo de tsy misy fanapahana famatsim-bola fa mitohy tohizy ho aso ary de fitao de anjaranao sisa mamita an'le izy resaka jiramasiny amin'ny fampitaovana sy ny sisa ary misy marina ihany tenin'le olona hoe enquête parlementaire amin'izao fotoana samy manana ny andraisany azy tokoa le olona samy manana zay ny ataoko hoe tsy azo atao tsinitsinina ho ary olo-pireneny ireo fa manana ny heviny ireo ary mahafantatra zavatra betsaka ny averimberiko de zao ny fanjakana de mpiasam-bahoaka fa ny vahoaka tompoko ny fanjakana zay de tsarovy donc mitaky ny asa amin'ny rariny sy ny hitsiny sy amin'ny zavatra tokony ho izy ny vahoaka amaranako azy fokonandom-pirenena fifidianana sy ny sisa nisy ny teny zao hoe seny farany teo hoe reo ane marina iny fa misy amboaro kely le faneho-keviny fotsiny hoe raha mandeha ny zany seny zany raha mandeha le fokonandom-pirenena zany seny zany iny hoe tsy fantatra na ho rava ao anatin' zany na ny anarany zany mety hoe tsy ho seny intsony na sahala am'zany fa le izy lasa aloha fotoa ahoana moa le olona tsy amoaka faneho-kevitra ianao anao fokonandom-pirenena de eo zao mahatonga an'le fanontaniana hoe isy ihany ve sa tsy isy roviana de atao amin'ny fomba ahoana zany koa zany mbola fanontaniana mipetraka daholo ka de eo moa tsika fa de mpanara-maso foana ny vahoaka malagasy seritry ny fifidianana betsaka no mitady za tena mbola miverimberina mihitsy te le safidim-bahoaka ho alao tsy atao tsinitsinina rehefa mitaky le olo-pirenena satria ny fotony ene tadiditsika ve ny tenin'ny tompoko lara tsy mandravy iny fotony fokon'olona
eny ny tena malala ny olona eny. Donc zany raha tena manam-pahendrena, raha tena misaina ny resaka idéologie politika, resaka sosialy matanjaka sy ao anatin'izany, omeo lanja tompoko le hevitry ny olona eny fotony, fidio le filoha amin'ny vokintany, fidio. Raha tena te hanana asiny ny mpitondra, de fidio fa aza tendrena. Za tena miteny an'izany. Tsy ny alokaloky ny fitadiavana ny antoko politika anankiray tombontsoa ho azy manokana no andeha atao barazy ny olom-pirenena amina tapitrisa maro. Fa aloha ny olona no safidiny ametraka ny zavatra tena marina, satria isan'ny fanavaozana zany. Raha tena ao anatin'ny fanavaozana tokony fidinany lehibe amin'ny fokota. Oka izay ny resaka tendritendrena. Zany ny tena fanavaozana tsara indrindra, hoe fidio le filoha-pokotany, tsy asiana resaka amehana, tsy asiana resaka inona zany. De mindrandra koa moa ny olona zany ny fifidianana filoha-pirenena ao anatin'izay amin'ny fotoana zay tokony hatongavana an'izay fifidianana filoha-pirenena izay. Nisy somary ny teny teo ataoko hoe misy fahamarinany, satria io koa vaikandriny tsy azo afenina fa miariareny mpiaraka amin'ny mpitondra filoha teo aloha, tsy mamenatra miteny an'izany. De manana ny antoko izy, misy ny discipline de parti ao anatin'izay. Mila jerena ihany koa reny, même na ny solombavambahoaka, satria mba nisy zavatra namparary ny sain'ny olona ihany, mitranga ny zavatra misy tompoko, oka zava ny resaka. Tena mahitsy be tsika miteny an'izany. Izay ny ataoko hoe mpanara-maso, hain'ny olona manavaka ny vary sy ny tsiparifary, tsy teny betsaka, voatra ny antoko rehetrarehetra ihany. De anjara ny antoko mijery an'izany toe-javatra zany. Fa misy zavatra hitan'ny olona de mamparary azy koa. Za de miteny. Ary mampalahelo ny olona ihany koa ao anatin'le izy. Zany izy daholo. Zay fa de mpanara-maso moa tsika zany fa de makasitraka, makatelina. Zay ny fandarantsika androany.